Rasy Tobavy ankafaliana trano iarabanantsika rehetra tsy misaraka aminay eto amin'ny Real TV Madagasikara ho amin'ny tia alatsinainy ity tonga soa indray isika rehetra zany e atao anatin'ny fandarana l'invité du jour araka ny efa nampafantarana antsika tsy ala lavitra ao anatin'ny raharam-pirenena isika ireo raharamafana zay misongadina ihany koa ao anatin'ny fitamtanana ny raharam-panjakana araka izany dia naka vahiny manokana isika vahiny hitondra famakafakana hitondra ihany koa ny fahitany sy ny fijeriny manoloana zava-misy eto Madagasikara ndre matoa Ertina Rasoa miaramanana na izarefa no alalan'ny maro azy mpanao politika araky ny mampandinika ny rahapirenena azy ihany koa no anasantsika azy ho amin'ity alina ity miara-manao tompoko ary manasanao androso anaty efitrano ary Yaraba indra ndre matoa zarefy ary misaotranao manokana nanaiky nasain'ny fandaharana tonga eto Antananarivo hitondra adihevitra kely indray isika satria mizakazaka ihany izy ity rahalahy ary miarabanao sy ny ankohonanao ihany koa izay manaraka ohatra miala sasatra kely eto Antananarivo ary misaotra ihany koa amin'ny fanekeny ny fanasana tokoa. Miaraba Gasikara Fenosoa vikiviky manentana ary miaraba manokana sika rehetra izay manaraka ny fandarana l'invité du jour eto Madagasikara sy manerina izao tontolo izao hita taratra na Madagasikara ny lanjany ity fandaharana ity raha tsy resaka fotsiny tsika ny fandarana farany izay niarahanao tao amin'ny ranabavy Fanirisoa izay tena nahaliana n'izao tontolo izao ary mampirisika hatrany ny ahafahantsika manokatra ny adevitra maro lafy tahaka izany ary izay ny antony natongavana eto ndrondroandro eo ny fitarongana satria efa 3 volana lasa ary teto farany raha tsy diso tany amin'ny 17 mars ny teto farany dia tonga indray isika androany tokony satandrifo satria io ny raharam-pirenena betsaka amin'ny zavatra mitranga androany efa nivelabelarintsika amin'ny raha teto hamatoka azy sika androany zay indrindra fa zay no tiako idirana kely satria maheno an'le teny fampidirana anao miresaka ny fandaharana ianao ary indrindra izay le atao hoe tontolo ny fanekevitra zay zarefa tsy tonga ho azy fa mifanindry an-dalantsika anatina raharamafana satria raha ny fiainam-pirenena jerena dia tafiditra anatina ataontsika hoe préélectoral mihitsy nga satria apetraky ny lalam-panorenana amin'ny matao-pifidianana ny taona 324 ny fandarana amina fahitalavitra sahala amitony manahoana no andraisanao an'izay ataontsika hoe lanjany ny fahafahana ihany koa mampiatra ny tena atao hoe demokrasia ny fahalalana miteny maneho hevitra ny fahitanao ny fanjakana mijoro ihany koa mazaka ary manome sehatra an'izany vesa mety misy ihany mety azo iveritsika ho tsy fahazakana zay ataontsika hoe tena fahalalana maneho hevitra sy ny fahalalana ho an'ny hainao manjery amotraka sy amoaka n'ilay ataontsika hoe hevitra maro lafo zay zarefa ny anisany anjara biriky no entintsika tao anatin'izay fotoana zay nitondrantsika andraikitra hamakafaka sy andinika an'olo-kevitra amin'ny fomba hitondrana ny raharam-bahoaka ny raharam-pirenena zay dia nanolotra formule tsika na raiky-po dia hoe ianao rehefa mitondra na ianao manana an'ilay fahefana dia ny asanao no miteny tsy mila ianao kory no manazavazavany tsy miezaka maniry ny olona hoe 1 2 3 4 fa fantatry ny olona ny impactan'izany ary ho an'izay rehetra mitantana tetikasa ohatra na nianatra makasika ny fitanana tetikasa dia manao an'ireny le hoe monitoring and evaluation reny fanaraha-maso sy fitsirina zany dia mahafantatra ny fomba fanaovana suivi évaluation ny atao hoe outcome mapping akoatra n'le cadre logika zany hoe tiany lalàna dia tiany zavatra nandrasana fa le outcome mapping dia le hoe résultat inaka le tena résultat dia anisany jerefana voalohany amin'izany ny behavior change na ny fiovan'ny toetran'ny olona dia mandinika ianao zany eny hoe ny asanao niteraka inana tamin'ny olona fa ny fantatra aloha dia fimonomonomana
opa aza moa ny hitatsika satria dia zara fa mahazo jiro zao ny olona ny mpanao coiffure sy ny patisserie sy ny mpanjaitra sy zay mampiasa électricité tsy afaka misitraka n'le vokatra le cobra akory dia zany hoe ny fiantraikany izy lasa vao mahay mitombo ny fakalan'ny olona ny atao hoe mitondra le olana nefa tsy le hoe mitondra am'izao ihany fa lasa le olona manana fahefana rehetra mihitsy ka izy mifanerasera am'le olona manana fahefana dia simba daholo na inona azy ka anjaran'ny olona ety ivelan'ny fahefana ny mampiteniny hevitra ozy izy zay ny tsy mba hidirantsika amina fifanenjehana manokana io ary sika dia manaiky an'izany hoe sika koa tsy lafatra ka tsy hiditra am'izany noho zany zany na Madagasikara zay laron-javatra samihafa nresantsika teo zay dia manambara aloha amin'ny ankapobeny fa liana amina takalo sy adi-hevitra maro lafy ny olona saingy kosa tsy mamaly lay fomba ahafahana mahatonga le olona hifantoka amina hevitra ny fihetsika sy ny fomba fanaony manana fahefana ka mahatonga lasa midina lainta lay adi-hevitra ve vomaika mampidina ny adi-hevitra ny mety réaction ny fanikevitra ny mpitondra zany tena midina ny adi-hevitra raha tsy anao ohatra fotsiny aho hoe na inona resahana na inona mety hoe zavatra maniry mafy any anaty tsy eny ambonina pilipitra na indrindrindra amina lapa-masina no anaovana voambolana manahirana ny miteny azy ary fa ataotsika amin'ny teny vazaha moa hoe tena aboaye zavatra tena tadidintsika tsara fa ratsy tamin'ny malagasy ny fanoharana zany hoe ohatra raha tenenina ny olona hoe ianao dia le fofo zay zany mba tsy razako an'le izy zany hoe raha hitehiteny zavatra zany hoe raha olona farany tapiny amina firenena anankiray ny tsy mahafehny fihetsem-pony tsy mahafehny zavatra mitranga ka manao voambolana sloka amina zavatra toy zany satria efa tsy voapirofiny amin'ny asany tsony ny zavatra misy fa lasa ny teniny sisa dia na ny teniny rehefa sloka midina ambanila izy na Madagasikara tiako efinna inona no mety anton'izay zavatra zay na tiatsika na tsy tiatsika zarefa ary zay famakavakana ny tsika eo am'ilay ataotsika hoe sokajin'olona mitantana ndraraha-mpanjakana sokajin'olona manao politika tsika zao ohatra atsona hoe mety jeune émergent ve amin'ny fanaovana politika fa raha mandinika ny fanaovana politika tety ianao no oetan'ireo ray aman-dreny zoko be zay nianatra manokana momba ny politika tsy resaka afa-tsy ry dadamonja isika ry Sara Andriamanjato ry Germain Rakotondrainy ry Manandafy Rakotondraina taty arina mbola nisy andry Zera Zafo Maleo sy ireo be dehibe ireo nanjaka ny adi-hevitra tamin'izany na misy arany tsy fitovipijery dia mametraka ihany koa ny lanja ny adi-hevitra fa tsy any amina attaque personnel sy any amina ataontsika hoe fanenjehana ady antsihana firefarefana amin'ny tany amin'ny adi-hevitra zany misy ka raha tsoroka le fanontaniana dia hoe ilay sokajin'olona manao politika ankehitriny ve no tsy mahazaka an'izay lentana politika zay sa no izy tsy misy fampianarana intsony ny fanaovana politika sa efa zao mihitsy ny tendance amin'ny fanaovana politika zarefa ny tena maharary satria tonga bakivaky izy ty na Madagasikara aloha dia hoe nanatena isika fa ary efa nolazaiko teto zay hoe na ny tenako zao dia nahita taratra hoe toa misy rivotra mitsoka na nouvelle génération ana mpanao politika zany zay nouvelle génération de la classe politique zany no tamin'izany fotoana zany hoe tanora zany no nitondra rehefa tena tonga moa zavatra misy zany dia hitantsika zany fa tena nivoana zany le izy le hoe isika aty Madagasikara na Madagasikara tao anatin'ny adi-hevitra maro samihafa mahakasika ny hoe fisitran'ny filoha amin'izao fotoana zao ny zoam-pirenena frantsay izay mahaveriny mahamalagasy azy iny dia tena nahitako hoe manao fampitahana maika na fampitahana ny zavatra tokony tsy azo ampitahaina isika eto Madagasikara marina fa betsaka amin'ny zavatra eto Madagasikara ka atsika tahaka avy any ivelany fa isika malagasy ary zay mba mety akasitrahako ny olona rehetra zay mivoiny hoe tena lanjany malagasy tsy atao fotsiny hoe ny vahoaka fa tsindry hoe malagasy tsy adi-hevitra loatra tsony ny hoe raha na tsy raha am'izao tsika miteny zao fa misy koa ny olona tena mety tsy raha malagasy kory ary ny ao aminazy fa manana fombo tempo ary tena
tena miditra tsehatra mihitsy am'le tolona hoan'ny fanavotana an'le Madagasikara ny malagasy am'izao fotoana zao. Matoa misy reny le ironisy karazana endrika imoro any ivelany reny zay vahiny no manao anazy am'izao fotoana zao. Reny olona reny koa zany tena matsapy hoe tena le malagasy kosa ranga tena hoe olona manan-karena, manam-pahaizana malagasy, manam-panahiny malagasy. Fa koatran'izay koa dia hoe manana arena ambonin'ny tany sy ambanin'ny tany ny malagasy. Zany endrika zany nefa zany na Madagasikara dia hitantsika taratra fa tsy mampiseho loatra ny lanjan'le hoe firenentsika zay. Ny antony moa tendrasanao teo ino moa tena tiako resana indraindray mety mampivoana zavatra ny hoe fianarana na Madagasikara. Ny olana moa zany satria efa vazahatra ny amboalohany zany lay olona mitondra antsika zao dia saika lasa diso moa le izy mieritreritra ny sasany hoe tsy tiany avy any ivelany hoe tsy tiany diaspora. Maro be tompoko ny diaspora tiany Madagasikara ary tadidiotsika fa akoatra ny fanabeazana nasokoto dia ny fahafana na opportunité mba nananako ny voaka tany ivelany tany ny tena natsapako hoe tena aloha rangaha zahay verina amin'ny taniko fa tiako rangaha le fireneko le Madagasikara lasa mitsiriritra ny firenen'olona any amin'olona ohatra resantsika zao hoe raha zany firenena Amerikana zany na ny USA ino moa nanana zany firenena zany efa taty amin'ny taona ataontsika manodidina ny 570 vona hoe naka ny Alaska sy naka ny Hawaii izy fa talohan'izay ange reo le ataoko hoe fanjakana 27 nandrafitra ny firenena io ane ka tsy nisy ninina ao aminy fa saina ny nanana ny Gasikara dia alainy ny viany amin'olona, alainy ny gazy any amin'olona, dia alainy zay rehetra any amin'olona ahafahany mampandroso ny firenena. Fa rehefa nisy Alaska dia manana minina izy, ny Hawaii moa zany dia manana an'ireo le plage sisa zay avadika vola amin'ny alalan'ny resaka tourisme zany sitomana fizahantany zany tiako resana zany dia zao hoe any amin'olona raha tsy resaka kotsika zao kaikely atsany hoe Maurice nefa efa mikirakira vola manao bourse amintsika amin'ny teny zao fa ina moa zavatra mba nanany Maurice tanatin'ireny Covid reny i Maurice na hay nampiabo ny ekonomiany satria nahoana mampiasa ny sainy le olona mampiasa n'le olona tena tia tanindrazanao aminazy le olona ny tsika nefany afarana daholo ary farany teo ara moa dia fantatsika hoe anafatra professeur avy any andafony tsika afarana daholo zany zavatra rehetrarehetra zany hoe vonoana hasina mihitsy le mamalagasy atsika amin'ny farany zany dia tsotra tena mila malagasy tena niomana hampandrosan'ny Madagasikara isika zay zany le mianatra sy tsy mianatra io manko ndraindray lasa manahirana zany le izy satria na le langasy koa tsy mitovy matetika fa ianarana fa le fianarana miainga amin'ny zavatra tena misy marina zay ne le sangisangy teo zao hoe rehefa niresaka makasika an'ireny le hoe tsy ilaina le lalàna tsy nampiarina le lalàna zany le nampiasan'le abrogation par des études moa zany namana sasany dia misy anao sangisangy teo amin'ny Facebook hoe tsy ilaina zany io lalàna io takan'le tsy ilaina an'le hoe ampianarina momba ny cricket any ampianarana momba ny valala kanefa tsy ilainy kory izy mifiainany rehefa avy eo zany zay ve zany le izy dia matetika zany zay iny zavatra misy koa ty Madagasikara tsy koa na mianatra politika na Madagasikara dia zao tsy anatra politika tsika dia ampiatra ny pratika any ivelany raha iteny momba nyity filotsitsika zao dia tena misy zavatra nitranga mihitsy ka tsika refle mahafinaritra be fa hitako hoe ny raisiny ho idolina ny Macky Sall satria raha hitantsika nakany Dakar mihitsy izy rehefa nanao ny émergence io ny émergence Sénégal ny tiana atao taty ary tena misy fotoana mihitsy présidentsika tena mon frère Macky zao ny zavatra mitranga moa zany androany hitantsika fa nazay ny vahiny sy ny fampalalam-baovao zay nareo maharoa za dia hoe tena endetté hatrany amin'ny tena potokatokany zany ny firenena sénégalais zay nakana tahaka an'le émergence ny atsika moa ny émergence hatramin'ny androany tsy hita hoe ina marina le izy fa forcena amina endrika ivelany zany ka tsy hoe Antananarivo be fako be dia atsana mitsingevana eny ambony zany mponina ao mba hitazona an'le fakony zany lazainao fa émergence zany dia terenao hoe io fa nanao zahay fa le tena hoe le firenena malagasy ary misy mouvement hitako amin'izao fotoana zao mba mahafinaritra hoe ahoana ny ahafahana tena mampiaina an'izany hoe ny malagasy aloha ady hevitra farany teo ny resaka hoe décentralisation tsika mampimela izy satria ity fitondrana ity vao ny kabary voalohany izy tamin'ny 19 janvier 2019 tadiditsika tsara zany
19 janvier 2019 dia niresaka momba an'izany atao hoe décentralisation izy ary teo tonga dia ny kabariny ny 23 ny fahatelo amby roapolo ny région fahatelo amby roapolo zany 23e région fametrahana gouverneur ihany koa tafiditra tao anaty kabary ino moa zany de fa zay le contradiction zany satria rehefa miresaka an'izany ianao zany a dia lasa resantsika zao ny lalam-panorenana mety ho tsara nge le concept mety ho tsara le izy na Madagasikara fa hatramin'ny androany moa tsy hitantsika hoe nakaiza le izy araka ny lalam-panorenana ary mba mitenena anao fa mbola farany teo zao misy région anankiray to Madagasikara zay misy olona mety manana andraikitra am'le région de miteny hoe monsieur le président sao de tsy rariny fa mbola teti-bola 2021 iny ampiasainay aty amin'ny région ty tsika zao 2023 de lazainao fa nametraka gouverneur ary ianao nefa niteti-bola ary tsy alefanao any akory inona moa zany décentralisation tao am'izany raha ohatra ka ianao no mitsinjaran'izay vola tianao alefa ino moa Madagasikara ntiako zany ampandrosoana ala malagasy le firenena donc zany olona nandinika sy nandalina ny zavatra misy eo amin'ny fiarahamonina malagasy nidina tany fotony tany amin'ny malagasy naka ny hevitry malagasy de mahafantatra zao ny tena ampandrosoana azy endrika anankiray zany tena marika le décentralisation na Madagasikara eona moa izy hoe ny commune sy ny région de olona tsy fatipatorany trosa mba iny avy any velany reo fa ny gouvernement central no mitrosa avy any velany makatra amina aide budgétaire zany anapina ny fampidinana ny raha pirenena zany akoatran'ireo tetika asa le hoe appui budgétaire sectoriel zany manampy am'ireo secteur samihafa fa ny commune de afaka mifampiraraha tsara amponina ho am izy mavondro boka patry izy ny raha-pahefana azy ampandrosony tanàna ora nefa tsy androany na Madagasikara ny commune no milelaka mpitondra ty amin'ny foibe mangataka de zay le hoe ilaina olona mahay mafantatra ny tena Madagasikara sy ampandroso ny firenena malagasy ala malagasy zay nga mana Madagasikara fa somary lavalava na manikony iny tsy mila hoe nianatra politika be taiza sy taiza inona koa tadiditsika tsara ianao moa niteny teo le hoe fanomezana sehatra ny fahasamihafana zany mba nafinaritra na ny ray aman-dreny be dederatsiraka iny asy natsangany ny filan-kevitra ambony ny republika na hoe CSR de reo olona manan-kevitra sy reo olona iverina fa manolotra ka te hitondra fanatsarana sy fanovana ary fanitsiny amin'le firenena nampidiriny tao reny olona reny na Madagasikara anisan'izany ny ray aman-dreny resahanao teo zay anisan'ny ray aman-dreninay manandafy rakotiny irina tao anatin'izany CSR zany ny zava-misy androany na Madagasikara eto amin'ny firenena ity zay olona iverina fa mba mahay sy manan-kevitra dia raisinao fahavalo ary tadiavana dossier mihitsy mba hampanginana azy hampisongadinana an'ilay fomba fitantanana médiocre zany anisan'ny adihevitra mbola tsy milamina hatramin'ny androany io resaka so-pirenena io zarefy be deabe ny ataontsika hoe adihevitra ara-lalàna na le hoe débat juridique zany zay ny hoe tena tao anatin'izy igny ary efa samy naneho ny hevitra daholo moa zany na hatrany am'izay ataontsika hoe faripahalalana ambony indrindra sy ny mety mifanohitra am'izay fa za androany tena somary atao hoe hiakse kely any amin'ny politika raha sitrakao mampamakafaka politika anao mihitsiny satria rehefa tena mandinika an'io tantara io anao raha averitsika trany ampendoany ny voan'lay certificat de naturalisation mihitsiny zany ma frantsay ny filoha pirenena Andrinina Rajoelina ny débat-tsika dia inona no mety ho andikanao anazy satria rehefa faranana zany ny adihevitra de tsy maintsy menjerany amin'ny hoe afaka milatsaka sady tsy afaka milatsaka ny filoha Andry Rajoelina rapitso rafaka pitso familiviliana adihevitra daholo zany rehetra zany na Madagasikara ary zany mba mampalahelo anahy ny zoko sasany zaho aloha de manaja ny fahasamihafana ary naveriko foana zay hoe ny any namako namako foana tsy mamenatra am'izany ary betsaka koa ny havako tena omeko sehatra mihitsy hoe tena za mampiresika hoe toano amin'ny tena mety tsara le hevitra fa mba maneke koa rehefa diso satria zay koa tsy marina faratapiny koa ny zavatra resahanay fa miezaka aloha zahay mba hoe manakaiky ny tena vérité ny zavatra resahanay satria zao Madagasikara saika le olona miaro ny sezany sy ny finanany indray no milaza hoe ianao indray lasa extrémiste manao fanoherana botolo zareo manao fanohanana botolo tsy fa de mamoaka théorie sy manao étalage na zavatra tsy mifandraiky amin'ny zavatra misy tsika de tena miezaka ho terre à terre ary ratsaroantsika tsara fa tadidinao mana Madagasikara fa rehefa nisitaka tao anatin'ny antoko zay nisy mba hanana fahaleovan-tena aloha de nanangana le plateforme mahay mba endrika ny olona hoe mahay
mandala sy makafaka betsaka ny zavatra ny hoentsika na teo amin'ny Facebook amin'izany ary betsaka koa ihany koa namana izay mpikirakirana tao vaovao mba maka amin'izany famakafakany mahay izany ka namana gasikara dia zao nandeha tokoa le resaka juridisme ilaitsika reny za tena miteny anao fa tena ilaina ny adevitra gagaga matsy ny olona hoe satria ve hono namako zany mosa soali dia ohatry hoe nomeko lanja le resaka hoe moratoire tsy le moratoire no nomeko lanja fa firy amin'ny malagasy moa zany zao vao samba naino ny termine ary lasa nanao recherche dia am'izao tsika miteny zao koa ary fa misy frantsay koa mangataka moratoire makasika ny fanomezana zoam-pirenena frantsay fa lasa ohatrany hoe variboba loatra le izy zany fa eo le hoe mba misy tolo-kevitra zany hoe efa miaiky zany le olona ohatrany mosany zany nanaiky hoe henjany io zavatra io fa leo asiana fampisaharana aloha ty zavatra ty mba hirosoana amina débat malalaka kokoa mba hisina apaisement fa io tena tsy misy fiatamperana io ny sasany nefa ny vomaika nandrosa ny mpandainga moa de mandainga quatrième génération avy amin'ny dadabe ny ohatrany le angany tamin'ny trino be sy faramalemy sy be kibo reny dia misasany moa zany de sloka hoe io prime io tanareo fa amin'ny farany lasa fiarovana le izy fa tsy adevitra fa le moratoire mba adevitra na manana de gasikara ahoana tokoa moa de mipoitra am'izay le izy hoe zao ny managasikara nge betsaka be ny malagasy mba tsy lazaiko aminao hoe za zao de manana havana naturalisé de manaiky reo olona reo hoe ny rahanay gasy fa za iva za taratasy ary zay tsy afaka ndray anjara amin'ny raharaha mivantana ny madagasikara ntsony na makaty izy de makaviza satria efa vazaha taratasy fa betsaka ny malagasy any andafy tsy te hiresaka mombany io karaha nydeo satria mbola betsaka am'zareo mialokaloka amin'le tsy fampiaran'ny malagasy an'le hoe enao ny very ka tena very io fa nampiseho incompétence ny fanjakana mifandimby saingy le zavatra mitrangy mazava ny io na managasikara tena sarahany article 46 tsara io hoe amin'ny daty azahoanao an'ilay naturalisation lasa le te tonga de miala aminao ny allégeance mamalagasy anao zany fa natanteraka ny adidinao sy ny andraikitra takin'le firenena ny allégeance am'le nanomena mazava be nge zany paragraphien zany amin'ny article ka ia zany tsy miditra am'izany na managasikara fa ndao hiditra am'le zavatra mba nangatanao tamiko teo resaka politika zany tadidinotsika tsara fa betsaka be ny zavatra nandeha teto Madagasikara tanatin'ny fifidianana 2018 reny fa de hoe niezaka nanao nampandefitra ny ampony reo olona be izay mitazona secret mbola velany akamaroan'izy ireo ary ny angatana de hoe mba azandrasana hoe any hoe reny zao tsika hoe efa tsy eo tsony père Rémy Albert va hoe hivoaka ny tsiambaratisy sasany be tabe zavatra nitranga tamin'ny fotoana zany zay ananany tsiambaratelo hatramin'ny androany tsy fantatsika ny tena tsiambaratelo ny ratsy manjava fa de efa samy milaza ny zava-misy ao fa lazao ny zava-misy zao na Madagasikara ty mba lazaiko ianao anisan'ny manana tahiry ato ny atsika mbola tsika tsy de mba olona manana vue be tabe ohatran'le malaza rehetrarehetra fa mbola tsy anisan'le voafafa tao amin'ny pejinareo zavatra nyresantsika fa efa ely tsika sy anao no nyresaka hoe vazaha taratasy no mitondra atsika ary tamin'ny 7 mars ny publicationko efa namokanyio le capture an'io mihitsy mbola tsy niandra an'io 14 juin io de hoe aleo ho an'ny frantsay ihany ny lazany marina hoe ahoana marina ny mahafrantsay sy ny fisitrahany zoam-pirenena mahafrantsay ihany président navoakany izy iny tamin'ny 14 juin de zao ny zavatra nitrangana Madagasikara politika nresantsika tonga teto moa zany Nicolas Sarkozy tamin'ny investiture ny président ina le sary nisy lasy président ny fivoahana voalohany nataony niaraka tamin'ny ekipany tamin'ny volana mai 2019 dia tany France izy ary tamin'izany fotoana zany dia veriko aminao le zavatra resantsika sy ny teto nomena anazy ny karta ny Madagasikara mirakitra an'ireo arena nomeny BRGM azy hoe reto daholo le hoe cartographie ny momba ny minière zany eto Madagasikara zany hoe ny frantsay no malala ny arena rehetrarehetra hatramin'ny 1896 natongavany teto sy izay nanaovana ka hatramin'ny androany dia izy ny nanomen'ilay filoha président isika ny malala azy efa frantsay izy amin'io fantany tsara zany dia nyresaka tany zareo dia hoe ho azotsika ary zany le Ilse Pars alohan'ny 26 juin 2020 nandeha ny fotoana tonga ny 23 octobre 2019 nakany Sochi izy nanatrika ny fionamben'ny Afrika sy Russie tao anelalerany io nefa fantatsika tsara rehefa niteny hoe ho azotsika io dia niseho ny ambassadeur ny masivoy russe hoe hanampy any Madagasikara zay akan'io ny voizina teto amintsika mihitsy ny toetsaina mankala frantsay na anti français na anti occidentaux zany
ny apitsony iny moja 24 octobre tonga de nilatsahan'ny président Macron tao amin'ny glorieuse ici c'est la France sy ny malagasy tompoko no resahany an'iny fa men'ny clin d'œil ny Russianina hoe ou Russianina ici c'est la France et ce président est un Français c'est l'image de la France iendriky la France io ninona resahana aza mena tamin'izany fa rehefa misy za zao de malagasy ary mirehare amin'izany aho malagasy aho betsileo aho avy am'reniko ary merina aho avy eo Ambatomanga avy amin'raiko tsy miafina amin'izany aho ary ezako amin'izay fomba rehetrarehetra ny ampisehoana fa tiako ny tanindrazako afaka natao ny zany za hoe ny anisan'ny mpanao politika farany zay mety sahirana na Madagasikara afaka natao ny nanambitamby seza fa makaizany tanindrazana amin'izany ka hoy zany na Madagasikara ny fanaovana politika sy ny endrika politika makasika ino zavatra io dia mba farafakely ny zavatra aloha ny ananantsika honnêteté zay mako nisoratako mihitsy atao amin'ny Facebook rehefa mandeha be da be le langilangy io zany dia ozy aho hoe any amin'ny firenen'ny Cédric eo dia milaza hoe le mensonge est la fin de la confiance rehefa mipoitra ny lainga dia tapitra ny fifampitokisana ary ozy ny anglisy hoe ianao rehefa te ho atokisana dia mba aoka re ianao mba honnête if you wanna be trusted be honest faravaratsiny zany maninona kairaha mba nilaza tamin'ny malagasy atsika hatramin'izay fa zahay moa miteny fa zany hoe lasa manendrikendrika satria nandrasany mihitsy aleony frantsay nilaza an'io ary matoa io nivoaka na Madagasikara ny copie an'io décret io na de fantatra hoe io hoe accessible ho an'ny rehetra azy ny zorma zany journal officiel de la République aty Madagasikara de fantatsika ohatra zany izy dia tsy namoaka an'io ny olona ary veriko androany na Madagasikara fa ny olana zany de zao tena problème be ihany na Madagasikara tena nytena anao tadidinao nisy resadresaka atsika amin'ny rahalahy hors micro de ozy ahy taminao tamin'izay hoe raha ohatra hoa i président Rajoel amin'io kabariny ao amin'ny AGNON io ka miova micondamné ny Russie l'an deuxième mandat io tadidinao resaka tsitsika amin'ny rahalahy momba an'izay ngambany zafady fa mifankazatra mifampiresaka loatra zay amin'ny rahalahy zafady indrindra fa soloka tompo tadidinao zay fa nandrasana mihitsy hoe tao arinany kabariny président Rajoel ny kabary amin'izay président Macron satria teo tsika de mbola vao niresaka ilzay parsa ihany de mbola niresaka hoe neutralité ihany ino ny kabariny président Macron tsisy kneutre zany ozy izy resaka ny afrikiste amin'ny todika ho an'ny afrikana tsy misy kneutre zany ozy izy Afrika mihitsy ndresany tamin'io fa na ianao momba ny ady na ianao momba ny lapin zay mihitsy ndresany zany ina atao hoe momba ny ady mody neutre anao nefa ianao manao clin d'œil amin'ny Russie na ianao manao lapin de miara-miombina amin'irety olona zay manamento ny endrika zay tsy fanarandalana atao amin'ny ady amin'ny Russie ny zavatra hafa mbola devitra na Madagasikara ary nresantsika iny zany de zao hoe ina moa nresantsika koa malhonnête ny fanakiakianana ny tandrefana ohatra hoe raha mbola zany banque mondiale zany FMI zany reo mpamaty vola traditionnel reo zay tandrefany reo no mbola iankinantsika de tsy androsytsika na 2030 na 50 na 60 tsika iny malhonnête nefa rehefa aveo ianao tamin'ny 2020 ihany ianao de efa niteny hoe tsy mbola nisy filoam-panjakana natokisan'ny banque mondiale nakotrako tamin'ny resaky ny valora alina tadiditsika zany fa tsisy laiky zany tsika tsy miresaka zavatra tsy misy proof nefa famatorana atsika izy Gasikara no fatorany amin'ny lelany izy amin'ny zavatra nylazainy hoe tsy mila an'ireo tsika ary ny fihetsiny de tena nasehony tokoa hoe miamiataka izy nefa misy obligation apetraka lay firenena mbola eo ambonitsika resaka diplomatie na Madagasikara erreur an'ity fitondrantsika hatramin'ny voalohany zany tsy mbola afaka mandingana an'izany tsika tsy miteny aho hoe hiverina amin'ny vanim-potoana kolonial fetivetika aloha zareo diplomatie ny tiako resana mitokana mihitsy moa satria manana tantara be tsika fa virenao kely aloha le nationalité io aloha zany le lafin'ny politika any aminay rotsaka sy tsy rotsaka fa rehefa tena mijery ny atao hoe fototry ny adeviko sitsika zany ary tsika raha teo miesaka mitona zay hoe adevitra miabo zay zarefa de hitanao hoe misy endrika na hoe flou pirenena amperinasa
fety filoampanjakana izy tamin'ny fotoanandro raha tena mbo folo sy roa arivo zany resahantsika lalàna frantsay mantsy mbola misy dingana mambolana maro 20 volana 19 volana raha kely indrindra de hoe filoampanjakana amperinasa manana fasahiana ve sa inona ny ilazako azy mangataka zoam-pirenena vahiny afa zany lasa miteraka fototsolana lizy ny tateriny fananizana anao zany ka resaka honnêteté anao be deaibe efa vahiny teto andriamato ajo andriana anarivelo zay nanoana azy tamin'ny fotoana ary napetraka tamin'izany tena maly izy hoe raha nafantatra izay de tsy nanoana izay zany hoe misy olona maro voafitaka raha tsoroka le fantany de hoe mitombina avy amin'ny zarefiny hoe namitaka ny malagasy ny filo Andry Rajoelina haute trahison za raha matoa fa nisy soherinay zay ao anatin'izay trango zay ny ana Madagasikara dia zao isika tsy voandroany ny voafitaka fa efa ela be tsika ny voafitaka ary endrika koa famitana ny malagasy ny tsy filazana ny malagasy ny tena marina ao ambadika ny adevitra samihafa sy ny paipaika samihafa zay velalazaina fa hampandroso ny Madagasikara na Madagasikara tsika ne zao voatselina vetivety fa parenthèse nolazantsika hoe nataotsika le hirany rahalahy rakikisy ry préciosiny hoe ono mo le hira iny varibobe braderie tsitsotry ty hoe samby 20 isa 1 milliard d'ariary mahery fotsiny miditra amin'ny fanjakana 20 sambo conseil des ministres farany teo zany na Madagasikara takan'izay koa le hoe andeha iverina anondrana hena omby tsika ao am'le bovima de andehanao ina ty concertation any fotony zany antaniny hevitry ny olona de miteny atsika zany hoe be da be ny fitapitaka ao ambadiky ny zavatra maro samihafa eno moa le nilaza hoe puisiny nafarana de bovima ny tonga zay le zavatra mitranga hatramin'ny androany tsika aiza ny puce aiza ny drone aiza ny fepetra ny rehetra iarovana ny omby na Madagasikara mialatsiny fa lasa miahiahy averiko foana feto amin'ity fandarana ty tsika zany resaka hoe nitarina hoe ny sa miahiahy olongeky ho agnaiany zay ka rehefa sa miahiahy anao zany de olongeky lasa setra handiovana omby ane zany le vadika henao nefa ny olona fa mahamay amin'ny resaka asandahalo ary tsika efa sahirana amin'ny hena azy fa tsy maraka koa Gasikara verina ny ana Madagasikara zany de zao acte efa consommé io efa voafitaka asika fa raha ohatra mba tena nisy akony tamin'ny fampandrosom-pirenena raha tena nandroso le firenena malagasy na Madagasikara zavatra afo zany androany asika na Madagasikara natratratra any amin'ny 1 milliard de dollara ny vola azotsika tamin'ny Covid fa manontany anao firy isan-daton'ny malagasy voarana ny olona ao anatin'ny fitondràna zany tena afaka manazava marina fa de ny cour de compte moa nilaza tamintsika reny hoe hatramina masika zany vidina raialy ny ariary ny raika ny singany volany tany ambaty lampy vidina amina tapitrisa hitasika zany satria nahoana zany vokatra le hoe entim-bazatsika de lasa tsy tena ny tombontsoan'ny firenetsika no arovana ohatra n'io zao ia moa no mitarina hoe sailaina ny teleferika fa sailaitsika androany zany ary io koa tsy ilaina fanjakana koa manao an'io fa afaka ataon'ny privé tsaro vitana privé zany Madagasikara misy site touristique be da be eto Madagasikara afaka anisan'ny parapente reny misy zavatra maro samihafa anisan'ny produit anankiray afaka ampiasaina io amin'ny hoentina hoe ampifandray toerana samihafa hitsidiana anatin'ny fotoana foy hitsangatsangana ny olona fa tsy hoe vahaolana amina resaka transport urbain zany na Madagasikara satria nahoana zany fantatsika hoe ina moa ny ambadiky ny teleferika ina ny ambadiky an'le resaka mandraka le sera makasika ny angofo tao mandraka zany teneniko zany hoe na Madagasikara rehefa olona tsy tena afaka miaro ny tombontsoa malagasy no mitondra ny Madagasikara na koa hoe ilazako hoe tsy tena mijoro amin'ny mahamalagasy anazy de io hitatsika androany io potika ny jirama potika ny lalam-pirenena Madagasikara ino moa zany zavatra misy na Madagasikara nasaiza ny vola ny ferana ny FER efa teo zao de hoe averina misatany teo aloha amin'ny fond d'entretien routier ny fort routier avadibadika eo fa aiza izy tsika hatramin'ny androany ina no marina tsy mandoro redevance ve ireo pétrolière eo sa tsy voalohantsika ny trosany de familafila eo de manina de ny vahoaka no mijaly am'le izy ny ajo andriana lavelo milaza hoe le vola ao ihany fa misy baiko avy any primature sy ny présidence hoe
tsy avoaka aloha sy ny salam zany iny moa zany tsika moa zany iny zany efa ela be koa resaka primature sy prime ministre io nolazaitsika tsika ne olo-pirenena malagasy iny atsika tompony ty tanindrazana ty zotsika ane no mitaky ny mangarahara zotsika ane no mitaky ny redevabilité na ny tamberana ndraikitra makany amintsika raha misy fanapa-kevitra na misy zavatra ataon'ireo de zavatra mahasoa atsika zany dikan'izay zany atao inina mihitsy ve zany ny anapotehana ny firenena zany raha ohatra ka ao tokoa zany le sakana ve na Madagasikara ny anahy fotsiny de hoe misy zavatra mety hoentiko miakatra kokoa na Madagasikara ka zany teneniko zany satria tadidionao fa tamin'ny taty nataon'ny ministère de l'économie et des finances tamin'ny lerazantsika teo de hoe ny hena raha diadidiko tsara dia 65% izy zay raha sy diso ny recouvrement satria tsy nandohan'le redevance tsy nandohan'le haba tokony ao alohany ireo mpamaty solika tsy firontsika zany fa nisan'izany tatitra zany teto na Madagasikara no zany de tsoraka na Madagasikara tsy afaka miaro ny firenena sy ny tombotsoa pirenena ho lahara-pahamehana hatrany amin'ny 90 isan-jato marina fa misy ny adevitra moa zany hoe 65 45 40 60 amin'ny adevitra amin'ny resaka tombotsoa fizarana tombotsoa tsika zao de resaka makasiany que même amin'ny resaka ina ty resaka parc de dividende satria hatramin'izay de veriverezina amin'ny resaka redevance foana hoe ambany be fa le anjara harena zara harena asika tsy niresahana mihitsy hatramin'izay hoe 20% ny hoe de zao nahenany zareo 15% satria nidiloevan zareo le 5% ina tiko sana Madagasikara rehefa olona sy afaka tena miaro ny tombotsoa pirenena sy ny vahoaka ao aminy tena hivelona amin'ny harenany de mazava be fa ny tombotsoan'ny pray firenena aminy no arovany zay no mahapotika ny Madagasikara toy zao ndray mava fotsiny satria ny resaka diplomasia anao teo tiako resana mitokana satria ny antony de zao raha tena namerina ny tamtara nyzao régime zao hatramin'ny 2024 tsika de anisany ataontsika hoe toerana tena ny fandimbiasana maro raha ny ministera ny raharaham-bahiny efa inona angamba ny fanisako azy eo raha tsy diso nosana zany andraikitry ny ministre ny raharaham-bahiny zany hatrany amin'ny gouvernementa voalohany zay natsanga ny filoha Andry Rajoelina inona ny antony resako azy manokana satria hitanao reny le toeratsika ny position atsika tamin'ny resaka Ukraine sy Russie reny fa eo ihany koa lay tena ataontsika hoe relation ara-diplomatique na ny fanendrena ambassadeur zany masivoa reo consul maro samihafa ireo firenena andeha ataontsika hoe tsy mbola ananatsika an'izany ary mifatily farany de hoe fandraiky amin'ny télé nationalité ty hoe izara ny namoaka an'io zavatra io mety la Frantsa ve ny namoaka an'io zavatra io satria rehefa meno an'le tamtaritsika sy le lalana rehetrarehetra iza ny manana tombotsoa namoahana an'io zavatra io misy lafiny eo amin'ny lafiny ara-diplomatika sy ny géopolitika mihitsy nle izy zarefa raha miresaka zao fitondrana zao tsika de malaiky ve zarefa fa nisy fahabanganany ka mety ho fiatraika an'izany fahabangana ara-diplomatika zany zao zavatra iainatsika rehetrarehetra zao na Madagasikara efa nresantsika hatramin'ny voalohany zany hatrany amin'izay nanaovantsika efa makafakana hoe ilana fiomanana ampahamatorana ny mitondra firenena tsy mora zany tena farany zavatra tsy mora zany ary tena marina ny lazainao teo sika dia nosy anisan'ny manana anjara toerana lehibe amin'ny fitantanan-draharaha firenentsika zany resaka fifandraisana raisam-pirenena ary tadidio fa matoa manana maso ivo eto tsy hoe solotena fisolotena taka ny hoe consulat no ataony eto hoe mametraka consul izy zany satria inona ene na olona teratany avy amin'le firenena raha afaka ataony solotenany amin'iny ary iny zavatra rôle resaka bénévolat no atao amin'iny fa tena maso ivo ianao ve tsy gaga ohatra na Madagasikara hoe tsika manana maso ivoa ny United States of America eto Madagasikara fa tsika tsy manana maso ivoa ny Washington nao ve de tsy mahagaga am'izany betsaka reo firenena ny dehibe lehibe zay manana maso ivoa eto Madagasikara nefa tsika tsy manana maso ivoa ny aminy satria nao Madagasikara fantatr'ireo olona reo fa misy zavatra efa napetrany taty nisy investissement be da be nataony aty de iaro ny tombotsony aloha ny tena diany aty zay nao Madagasikara de mivera am'izay tsika taka an'izay koa zany le resaka hoe Frantsay fa namoaka an'io tadinao tsara na Madagasikara fa marobe nareo tetika asa sy projet nyresana tany France ary velom-bolontsika tafiditra zany resaka ino moa zany tsy satria ino mako zany miaccompagner an'iny tokony vita aloha le resaka angovo zany tokony voavalo ny resaka famatsiana angovo ny Madagasikara indrindra zany eto amin'ireny vohitra fa tadidika tsara le famokarana angovo any atsio
zay nanaovan'ny président tena ino zany hoe velorano be le 400 mégawatt ny sakoa taditsika fa anisan'ny zay de hoe isy andrarà amin'ny resaka famokarana angovo any atsimo taditsika zay sy ny setra maso ary verina tany fandroa ny président tamin'ny 2021 de mbola nanamafy an'io fa tamin'ny 2021 zany mba hitantsika hoe efa nanomboka nisy zavatra mba efa nenivoatra satria ny détaillé hoe amin'ny resaka tsy fandarin-tsakafo any atsimo, resaka fambolena, resaka resana tao mola hoe PEM de ny chiffre nivoaka raha ditsika tatirina hoe 240 millions d'euros voaka mihitsy io de mba niteny an'le PEM ary zany président Macron fa rehefa ataotsika ny fandiniana dia tsy enjery manamafy ny zay efa vita teo aloha foana isaky ny millions zany izy mirahalahy de taoriana 2021 de ino moa zany nisy marina fa tamin'ny 2021 niaonao tao zareo amin'le hoe fionana manokana anazy mirahalahy tao zany fa tsy de tena nisy hoe tatitra official fa tamin'ity 2023 ty zany de hitatsika fa mbola miverina ihany le tatitra hoe anampy atsika amin'ny resaka malnutrition amin'ny resaka samy hafa namana gasikara ina ny tiana sana tsy afaka miseho mivantana hoe mikondane reo firenena mpiarame milantika amitsika reo indrindraindrindra lay firenena ao ambadiky ny mpitondrantsika kehitriny fa tazominy amin'ny alalana promesse mba hahafahanao miverina am'izay mety fanapaha-kevitra diso nataonao or nefa na Madagasikara rehefa tena tonga ny tamin'ny 9 juin zay nionan'izy mirahalahy tao hita fa makafakany atsika hitan'ny la France hoe tena efa tara loatra tsy mahatapa-kevitra mihitsy le namana anniversaire-ko manko le 13 juin zay na tatiavanao azy tadidiko tsara io aliny le 13 juin no nivoaky 14 nanomboka nalaza eto Madagasikara ary efa nilaza an'izao ana Madagasikara hoe 14 juin 2023 c'est le 21 avril 2018 2.0 sous une autre forme zay na zay tsika zany hoe endrika hafa no sehoany fa sisy parviana alakely koa fa manomboka eo zany manomboka eo ny baibay tonga de tsorona efa nilazany zany ana Madagasikara tsy afenako zany fa tamin'ity fandaranao ty ny frantsay ve no maninika ny no nilaza efa nilaza hoe io tsy fiazonana tenomena sy indrindrindra ny engagement tao amin'ny resaka fifandraisana-pirenena io de nilaza teto aminao tato hoe raha izaho no mpaminany il y aura plus de raduel en 2024 amafisiko eto zay androany ho an'ireo zay milaza hoe matahotra fividiana sy ny sisa zany ny lalàna sy ny zava-misy marina ny réalité tompoko ny ajaina sy atao fa tsy hoe sanatria no fiarovana tombotsoa na hoe isika ampedin'olo ato de ifamono atsika malagasy fa zay ny hevitro matsapa ny frantsay fa tsy mahaharo amin'ny intérêt ny firenena zay hijorony amin'ny ady atao amin'ny Russie amin'ny fanohanana ny Ukraine ny mpitondra aty Madagasikara zay fatatsika tsara fa mbola mamahatra aty ny frantsay ary efa nomeny mpimaso mihitsy le présidence ny russiane tamin'ny 24 octobre 2019 hoe ici c'est la France hatramin'ny androany tsika na Madagasikara ndao tsorona ny resaka olona mahay négociation olona mahay diplomatie miala tsikelikely am'izany fekinan-doha zany no ilaitsika fa tsy olona manabarabara ny gasy ka eritreritra hoe afaka anao mesia hanao fagagana anao ny androany zavatra azotsika atao te olona manana finiavana hametraka marina ny tena fitsinjaram-pahefana ka tena hoe ny olona ny fotony no mampandroso ny ao firenena ao aminazy ary ny tenanay zao de manohana an'izany ao anatin'le finiavana hoe local based initiative miainga avao ifotony ny malagasy aloha alors tsika tsy mandà mihitsy hoe investisseur avy any ivelany misy neny atao hoe IDE investisseur direct étranger avy any ivelany de misy koa ny atao hoe IDN investisseur direct nationaux avy ato anatiny itsika nefa mahita fa sahirana ny akamiroa malagasy ary betsaka amin'ireo malagasy mitrandraka ireo zay mety any anaty ala sy ny sisa ireo betsaka ny vahiny ny ao ambadika ny partenaire fa mody izy no mitrandraka mangady an'izy fa vahiny fa zavatra anankiray de hoe aleo re tompoko ny malagasy ny sitraka an'le rena aloha ohatra ny meko anareo ny atao amin'ny Facebook fa maninona no makany azao zay reny 42 ny tapahana tsy natao ny reny 41 tsy anatin'le conseil de ministre spécial teo fa maninona toerana maro be zay tsara tanàna io zao makany amin'ny izy ty ato amin'le RN le makato amin'ny izy ty le misy any ato amin'le ataony refanato maro be ny toerana io le resaka io manamorona ny tsimorosy ny sisa reny
petsaka be ny toerana misy arena eto Madagasikara reny mihitsy ny ratsy lalana indrindra tsisy fotodrafitrasa indrindra ao nefa ny arena miala tao ny arena zany de makaiza zay ny mba mety nampitroran'le olona tao Fort Dauphin fa maninona atao aminay no mitrandraka an'le izy any Antananarivo no manapaka an'le haka 20 millions de dollars dia azavaina le adevitra dia atao misy impact amin'le toerana maro rehefa betsaka ny zavatra ataony QMM ao zany nahita n'le document hoe tanomasina teo namoaka 11 milliards d'ariary ny QMM nanaovana compensation an'ireo vahoaka tany fa incompétent le olona interlocuteur avy ato anatin'ny fanjakana eo ny ministère ny mina ministère ny rano satria hatramin'ny androany tsy navoaka ny fanjakana le hoe valiny analyse na Madagasikara dia ny olona ny fotony zany hoe fanabarabarana an'le tena malagasy zany na Madagasikara ka ozy aho hoe ny zavatra anankiray ngeza be na Madagasikara ao anatin'le izy dia fa haizana mifampirara amin'ny any ivelany fa fanomezana vana ny tena ao ifotony zay ny anaovana le teny décentralisation io koa vazako io fa io koa ny afaka azavaitsika misy ny atao hoe décentralisation fonctionnelle politique iny fa misy ny décentralisation structurelle eo amin'ny rasiny ara-drafitra zany kanefa io mifameno zay ny maha effective anazy hoe tena miatra le izy mifameno zany ny structure sy ny fomba fiasa fa hatreto zany be da be ny olona manana titre fa tsy matapa-kevitra kory ao amin'le toerana izy misy aza CT avy aty Antananarivo aty manindry ny be ny tanàna voafidy ao amin'le toerana na resaka misy aza assistant parlementaire manindry be ny tanàna ao amin'le toerana amin'ny resaka fitrandrana ny arena ao aminazy zany na Madagasikara ny mila hoe tena aleo metsika fahefana tsy mbola ataoko hoe mbola sy tena feno le hoe homena teti-bolatra zao transferena any mihitsy le izy fahefana arabola fahefana ara-panapahana ihany koa zany anatin'le zay le izy tena hoe fahefana politika fahefana ara-toekarena na Madagasikara tena hoe izy no mitantana ny zavatra ao anjaran'ny fanjakana amin'izay ny mametraka politika makasika ny fiariana na hoe ny économie macroéconomie zavatra vaventy anjaran'ny fanjakana aty zay antadiavy ny fomba fana mampidi-bola amin'ny kitapom-bola akapobeny aty amin'ny foibe zany na Madagasikara dia eo koa izy mijery ary zay mahatonga antsika mila manao adevitra amin'ny resaka lasitra momba ny fitsindraram-pahefana na Madagasikara raha jerentsika ny lafiny rafitra zao resatsika rafitra dia tafiditra eo ambany fifehezany be ny tanàna zao raha rafiny hoe amin'ny système de santé zany ny CSB fa miteny anao na Madagasikara androany amin'ny teny an'ity misy olona madinika mialatsiny amin'le fomba fiteny afa tsy maditsinareo ny ataoko madinika miasa ao amin'ireny CSB reny dispensatrice misy koa gardien dispensatrice ny teny anazy zareo eo amin'ny eninalina eo isam-bolana ny fanampinan zareo tsy karaha na Madagasikara ary ny gardien CSB reny efatralina eo fa ny commune nefa no nandohany io zay vola azo avy aty amin'ny ministère de l'intérieur efa hatramin'ny septembre hoy nyreo olona reo nefa niarany soa tsy nandray hatramintsika miteny zao ary tsisy miteny zany tsisy miady an'izany na Madagasikara fa rehefa tena manana ny fahafahany le commune na le chef CSB ao ambany fahefany dia izy afaka affectevany tao na izy miteny hoe tia nitendrenato satria izy nofehana azy fa ny olana zany dia efa olana Madagasikara eo ambany fifehezana izy médecin inspecteur nefa ny manindry ny olona hitantana an'io ohatr'izay koa ny resaka EPP tanao zavatra azon'le commune natao tsara misy mampandroa tsy mila fanjakana foibe président anao an'izany EPP tsara lokona zay nefa manara-penitra zany fa vitan'ny commune zany rehefa tena omena anazy rehefa efana tandrify anazy hoe inona daholo ny rafitra ara-toekarena tokony hijoro foto-drafitrasa hiteraka toekarena hamolavolany olombelona hamokatra ao amin'le commune amin'izay fotoana zay na ny olona raha mahay mifidy be ny tanàna hoe be ny tanàna toy izao fa tsy hoe ianona tsy ianona zany fa le profil no fidin'ny olona hoe afaka mitantana io afaka mametraka olona amin'ny toerana tokosazana azy lo amin'ny qu'il faut la place qu'il faut dia miaingy ohatra teny foibe hoe mametraka atsika président rassembleur afaka mampivondrona ny hery rehetra afaka mametraka ny olona amin'ny toerana sazana azy amin'izay fotoana zay tsy mesia na jesosy le mpitondra le foibe eo zany ivavahana hoe dia isorana azy daholo amin'izay fotoana zay koa fona ihany koa ny resaka culte de personnalité miala zay ny fanatisme sy ny maro hafa iaho dia miteny anao na Madagasikara amafisiko eto nizaniza fatako ary najaiko nareo namako hoe nareo zay fanatika miondana anarana miondana amin'ny olona ajaiko anareo misy miondana loko fa za dia miteny mamita tena koa ny olona haka fahefana
ka tamin'ny alalan'izany nazo ny fahefana satria rehefa tsy afapo reo olona reo ihany no mivadika aminazy tena aleona Madagasikara olona hafa no mivadika aminao zay olona niaraka aminao zany mivadika aminao satria efa mahita ny fahalemenao rehetra izy zay ny zava-misy amin'izao saika ny akamaroan'ny olona niaraka taminy voafitaka de miala azy ny système tsy affaibli avy ety ivelany zany fa avy ao anatiny io matoa nisy ny 2018 de olona avy ao anatiny olona teo akaiky ny président Ira Rajoelina ihany namingy anazy zay foana io hatramin'izay matoa nisy ny 2009 de olona tao amin'ny président Ravalomanana ihany no namingy anazy ka tena zany Madagasikara nisy wow ianao mitena hoe préélectoral tsy nisy zany zao za de tena miadhéré amin'ny zavatra nylazay ny Union européenne tadidiko tsara fa nyteneniny zareo de hoe ny Union européenne sy ny membre ao aminy ozy izy dia manana intention zay lazainy say tena izy tonga de androsaka ny voly amin'ny basket fund fa manana intention fa mba nisy zavatra nitakiny hoe tena aleo tena tsara lesiny jerevana tsara mihitsy ny fomba fiasana le recommandation rehetrarehetra tamin'ny fa anisy zavatra anisy zavatra nresany to de hoe asio dialogue asio fifampiresana zany hoe tetena zany handeha le fifidianana Madagasikara fa mbola misy fepetra io dia aleo miditra makany am'izay tsika za zany tsy tonga de tena andaonao fifidianana hanao entikoentina hambobo fotsiny andao atao le fifidianana fa jereo zay endrika afahana hoe tena anisan'ny tonga de tsorony hoe miantso nisy ny fifampiresana zany ve zarefy ratsorona efa nataontsika hatram'izay zay na Madagasikara tsy miova am'izay fa ny amafisiko fotsiny androany de hoe ny vanim-potoana sy ny zavamisy de tsy afaka misaraka de miova araka ny vanim-potoana ny zavamisy zany de androany zao tsika de miteny hoe aleo andeha le fifidianana satria tamin'ny fotoana lazaintsika hoe tokony hiditra amina fifampiresana iny tsika tokony niditra tamin'igny ny fampiresana de laminy satria Gasikara ny olatsika iny tamin'ireny fotoana reny zay olatsika hatram'izao mihidiny robinet de hoe andao tsika ifampiresaka mba hivahany robinet mba jerevana le malagasy aloha mba hiaina kely ka le malagasy aloha mba hisofina mba malagasy misakafo sy voky no mandeha mandatsaka ao anatin'le urna fa tsy malagasy hoe tereniny tsy fidiny de rehefa avy eo manenina indray zay fa am'izao tsika tsy miteny mihitsy hoe andao midikidira amin'ny teteza mihitsy zany aza miditra am'izany ary zay mahatonga hoe ny olona zay tianao politika koa nareo tsy misy resaka extrémisme zany fa tsika mihitsy zao nefa anatina phase critique amin'ny firenena tsy tokony fampitsititsity zany amin'ny arakevitra tsy miditra amin'ny fifamelezana manokana za de miteny anareo namako aza miditra amin'io anareo satria tadidio foana terrain ilalovana ty politique ty Madagasikara zany ohatra zao hoe misy olona mpifanarina taloha raha football zao de fantatsika tsara hoe tany amin'ny Real de Madrid nyray taloha de nyray tao amin'ny PSG avy eo nefa de arananao amin'ny PSG ihany de ohatr'izay hoe ity fanjakana tena manao politika ianao tsy resaka hoe fivadibadiana loko ny resantsika eto fa tsy nataoko hoe de anareo zany zao no mitondra de anaindray aty ilaina daholo ny olona rehetra mpandrosan'ny Madagasikara ary za de miteny anareo an'izany io endrika rassemblement ampifondronana ny malagasy tena hoe hamevana ny malagasy aloha io hoe andao mena setra ny malagasy aloha andao hivondrona amin'io zay ny endrika zany zay ny endrika na Madagasikara tsy voatery hoe andao anao atoko anakiraika miteny salut national tsika sanao teto tatitiko fanavota pirenena de mbola tsy miala am'izay tsika na Madagasikara mila votana le firenena fa ny forme ny mila miova avotana amin'ny alalan'ny fifidianana Madagasikara fa fifidianana tena mba fifidianana tsy hamoniny malagasy indray satria hatram'izay dia nanomana seza sy fahefana ho an'ny mpanao politika ny malagasy fa ny fiainany vao maika mitengirengol todika amin'ny tena fiainany vahoaka ihany koa tsika raha ohatra ka tena mijery zany zarefy efa nanovanao teny fampidirana eo moa ny amin'ny hoe sahirana vahoaka sy ny maro samihafa fa somary singany kely aloha le jirama satria aloha zany tena iainana marina fa misy ministra moa milaza hoe 5 isanjato malagasy ihany misiraka azy na tiana na tsy tiana misy akony any amin'ny atao hoe fampandrosoana io raha tena hoe angovo raha hoe énergie zany resantsika fa ho an'ny électricité raha miresaka jirama manokantsika de tena io rahantsika mihita tsy tantaraina tsony am'izao zany lamody am'izao de tsy hoe tapaka adiny firy le izy fa hoe nandeha adiny firy ny jironareo zany ny resaka ny olona am'izao ka rehefa tena mijery zarefy de hoe ny 2018 zao hatrany amina 5.9 milliards d'ariary tany tombom-barotra azo ny jirama ny statistika voaraiko zao ny 2022 hatrany amin'ny 9.9 sianjato mahery milliards d'ariary ny faty antoko androantsika miteny io jirama io tena maniry valy teny mahitsy any amin'ny zarefa hoe le fitantanana ve ny tena olanao olona ve ny tena olanao rafitra ve ny tena olanao sa
inona mety misy fanantenana ve ny amahana ny olana Jirama io sa dia efara amina hoe fanomezana azy ansehatra tsy asimakiny. Valiteny mihitsy davinao fanapotehana ny Madagasikara no tena olana. Aza vao kely ary za miteny anao na Madagasikara fa misy olona mpandraraha zay tsy malagasy fa fournisseur na herinaratra amin'ny firenena malagasy zany mifournir amin'ny Jirama na zareo ry malahelo ny malagasy. Za so miteny anao fa misy faritra maro eto Madagasikara tsy dia manana olana amin'le resaka solika raha tsy teny fotsiny aminao zao ohatra hoe iny faritra vadivavy iny kanefa nisy anazo ny notification hoe tsy maintsy miditra amin'ny fanapahana jiro hititsiana solika hatiny valo be zao ny fatapahana jiro zay notification azo ary presque partout io dia enao fa tsy gaga am'zany ao amin'le toerana misy solika azo tantanana tsara ary le fournisseur koa na dia marina aza fa efa midangana be ny trosany tsy voalohan'le fanjakana efa nisy fotoana zany lazay koa antsika tena tsy voalohan'ny fanjakana le trosan'ireo le fournisseur reo zany le mpamatsy herinaratra reo zany zay le izy zany fa tsy nitaray tamy mepaka nefa reo akoatran'ireny problème zareo tamin'ny arifrezy reny zany fa betsaka zany le mpamatsy solika le mpamatsy nao herinaratra zafaty tsy te fa malay fa isika indray zany no nikajikajy samihafa sy ny incompétence malisaka ny Madagasikara za kosa aloha mialatsiny aminao na Madagasikara zao kosa aloha nikajy mba tokony logika hoe io Jirama zany tena tokony niarin-doha be zao satria nahoana vao nanomboka ny fitondran'ny filohan'ny Repoblika ankehitriny tamin'ny 2019 dia PCA ny Jirama io ny ministra amin'izao fotoana zao sady natao DG-n'le orinasa natsagana maimaika tamin'ny 2019 fa hanafatra solika mivantana ny SPM zany zany hoe olona telo zany olona ray aonao zany 3 in 1 nao izy ny fomba fiteny iny ka hoe 3 en 1 moa le fomba fiteny rehefa vide produit zany hoe olona manana personnalité telo mahafantatra zavatra anankitelo mitondra zavatra anankiray zany zao zany hoe sady PCA teo izy DG-n'le SPM izy no zao izy ministre n'le énergie nahoana zany tsy mahita vahaolana zany tsika nefa olona tokony manadraika efa mahafantatra zava-misy marina ary tsy hainonao feo hoe inona ny tena zavatra azavaina momba ny ty amin'le firenena hatramin'ny androany dia avilivily amin'le hoe mitady manager tsy mitady ny mpamatsy vola mihitsy no inona ty haka cabinet anendriny DG taditsika reny tapitra ihany tiny manda zany hoe tena potehana le firenena tadidio na Madagasikara taditsika tsara ny kabarin'ny président de république tany Amandoto hoe omeo 80 millions amin'io 80 millions de dollars fotsiny zay fa omenay jiro reo maro anisa nasdirina tadidiko tsara zay fotoana zay hoe omeo apahany fotsiny ory nefa tsy cobra le ilaitsika tsy électrification le ilaitsika tsy éclairage fa électricité miantoka ny toe-karena io azo misy olona mpanety mpanao volo boulangerie etsetretsera zany zay tokony iodina amin'io matiantoka izy hoan'izay tsy mavidy groupe moa zany na le mavidy groupe indray tokony andoha vola amin'ny Jirama zay zany dia mahafahatiantoka ny Jirama koa zany reny satria lasa miala amin'ny Jirama zany le olona manao autonomisation tena izy zany zay zany izy namanaka tena tsorina zany fanapotehana ny secteur énergie dia tena matoa io hatramin'izay nataontsika hoe tena nampifandraisina tamin'ny ressource stratégique tamin'ny fidorana teo aloha dia tena zavatra hainy ny firenena haina tena haina zany mihodina amin'io tsika sanao zao matosany olona afaka mijery antsika zany zao dia afaka micharge ny telefona na amin'ny Facebook izy mijery antsika afaka mandeha ny électricité raha ohatra ka mijery antsika izy amin'ny télé zany hoe tena hainy firenena zany toe-karena mihitsy ny économie zany noho izany zany ka inona ny heverinao fa tokony hanamboarana azy zany anarena anazy fantatra io na Madagasikara raha ireto olo reto moa ny andrasatsika anarina an'io na Madagasikara amina andro vitsivitsy isaina hijanonany eo iny moa ny andrasana aminazy zany fa zay foana ny mahatonga na amin'ny teny antsika hoe isika malagasy ny amahany io sika malagasy no amahany io tsy manilika an'izany izany fa mila mahafantatra mila réaliste tsika zany amina fandraisana fepetra hoe atretokatreto année 1 miena ohatra zao nitrosatsika année 2 année 3 mandrapatonga ataontsika hoe any amin'ny 2040 tsika maleo tena tsara am'izay ny Jirama ka tena mitondra le hoe malagasy any malagasy le Jirama zany fa raha zava-misy am'izao rehefa mibotra eo le trosa zany
dia ianao tsy tompo-pahefana tsy anao tsy patron zany ntsony ny tompom-bola aminao ny patronanao izy no mibaiko anao dia no zany tsy ho gaga zany tsika tsy surpris raha mbola reto olona reto no mitondra an'io dia ho privatiser ny jirama ary efa atao mihitsy ivoizana zay tena malagasy mihitsy le misy miteny zay privatiser ho any fa ny raha rehefa ny fanjakana tsy manjarizary ny olo tsy mahay mitantana no mahatonga an'izany ny olona tsy manana toe-tsaina olona mitondra zana Madagasikara tena miteny anao mahafantatra na ny olona tao amin'ny région Antomatsiatra fa za tsy nanana fahefana voatendry tao fa bénévole tsy mbola nandraika ramana amin'ny mampiasa-panjakana zany natao amin'ny voloboaka ampatsindra ra-pahefana tao fa bénévole satria tsy nitendrena mihitsy fa zaho miteny anao Gasikara za fa raha mampiasa ny tomobile ny faritra dia ampanina dia hoe fanjakana io fidio ny pièce fa simba ihany efa ny nampiasa azy fanjakana efa fatako hoe sahirana hatramina plafond miepaka dia andrasana fanjakana fa tsy mbo afaka boarinao ve plafond la clé simba dia andrasanao fanjakana ve zay le problème rehefa tsy olona manana toe-tsaina tena hitondra hampandroso no mahazo fahefana sy mahazo toerana tenenko anao na Madagasikara hatramina tapis hidiriny ambaravarany ary dia volam-panjakana daholo zany zay moa natezitra ny rahalako Paolo tamin'ny fotoana hoe hatramin'ny kodoro tory anareo aka ny fanjakana no miantoko an'io fa rehefa tena manana toe-tsaina fatany io sahirana le fitondrana betsaka ny anah Madagasikara za tena miteny anao miala tsiny amin'ny teny an'ity fa misy faritra eto Madagasikara na dia io aza ny olona tena mahazo baiko mihitsy ny mpitantana any fotony hoe mila tapahana fa tsina ny jiro fa misy olona tena manana finiava dia miantoka solika dia mba farafaratsy ny miena le fatapahany jiro mba tsy adiny valo ohatra fa mba miena zany ny olona manana toe-tsaina homme de tazana satria olona mijery ny rapitso izy misy amin'ireny zay tsy fantatry ny voaka koa re izy ny injecté vola amin'ny matonga an'io aho fa noho ny fitiavany an'ilay fitondrana koa dia izy koa mba ho tsara satria nahitany soa ilay fitondrana zany dia izy manao izy mba ho teo tsara emazy fa eto Madagasikara zany olo efa miala efa olona derasine eo zay fomba fiteny derasine efa miala ny fototra daholo satria ny antony dia zaho be da be ny olona disy fanantenana ny volany ao atokantrano izy menakabo koa zany lasa nakao izy nefa nieritreritra hoe mba hilamindamina mba stabilité rehefa mahazo fahefana be da be ny olona lasa halam-bahoaka satria niaraka amin'ity misy am'izao dia manasitrika an'le akanjo tratran'ireny tsy fantatsika moa zavatra zay tsy tiatsika nisehony zany ho fa rehefa tsika diso mitompo teny fantatra loatra dia mieritreritra hoe tsika ny tonga lafatra dia ny sasany zany dia vorondolo aby dia asehoin'olo am'izay le endrika tadiavintsika rehefa avy eo ka zay le tsy mahatsara an'izy za Madagasikara tsy tsara zany ny ady-hevitra petratsika eto ambonina tabatra androany Gasikara hanavitra ny malagasy malagasy mila misakafo malagasy mila manana saina tony mila en paix zany mila milamina mandry fahalemana mila manana asa afaka miary milamina dia ireo malagasy ireo afaka micontribue zay macontribuable azy ireo no mandrotsaka etra do ampandrosona ny firenena fa hatreto zany tsika itsika indray no mampanatena atao an'izao dia mitrosa ny velantsika dia miandry atsika izy dia omentsika le 10,000 isan'andro avy amin'ny banque mondiale izy zay vola ho apody dia izy fa dia mbo sy nisy olona nanome 10,000 isan'andro anay fa sy razoely nefa nanome an'io fa ny banque mondiale zay alohan'ny andro rehefa avy eo dia falifaly teo izy nanadio tatatra ny taniny amin'izay aria sanamokatra koa na lasa n'olo fa varimbarinana azy 10,000 isan'andro nefa olona tokony handeha-amboly miala tsiny amintsika malagasy fa izany ny zava-misy raha tiatsika androso ny firenena dia isika malagasy no miary amin'ny tanitsika tsika mivela amin'ny tanitsika fa tsy andry vary hoe amina sambo avy any an-dafo zany fa omena tanitsika omena fahafahantsika misitraka n'izay tany efa niariatsika dia milamina tsika amin'izay dia mamokatra tsika dia na isika ihany aza nge sika ihany any amin'ny alalan'ny faraizantsika anjara ao amin'ny resaka ristourna sisy amin'ny commune dia afaka manampy ny commune namboatra le lalana amin'ilay commune fa eto amintsika na ny pavera dia ny président ny projet présidentiel ny pavé zay tokony amboarina commune mba tsy razako hoe fokotany afaka miteny hoe isa tokony amboaravarina isaky ny vatandehilahy manome vato-melon ray ronjato ny vato-melon no fianarantsoa manome vato-melon ray izy mba mahavitany zany Madagasikara isaky ny 20 taogno manome vato-melon ray fa zalytsika amina fanapanantenana diso ny olona dia miamahanitra eo izy avy eo tsika manefoefo dia zao ny mahazo atsika zao mila avotany Madagasikara amanome an'le zay foana ny antsika ny slogan ny malagasy aloha farany tsy maintsy resantsika mitokana na dia efa nitsivy kely teo ihany ary ny fifidianana zareo satria ianao anisan'ny taky zany hoe alefaso le fifidianana fenoveny fepetra
afahantsika makany amin'ny fifidianana androany ianao ihany aza nilaza teo fa na ireo recommandation roapolo mahery napetraka ny vondrona européenne zange tsy misy tanteraka androantsika amin'ny resaka eo ka zay le fanontaniana hoe feno ve mifepetra manahoana ny rafitra seni manahoana ny ACC miteraka adevitra avokoa zany rehetrarehetra zany manahoana ny vola ekena nisy vaovao farany teo le hoe 2 millions angamba nisy teo raha tsy diza 2 millions d'euros 2 milliards d'euros angamba nisy teo 1 million d'euros 1 million d'euros angamba le narosaka farany teo kely tsy narotsaka iny tsy mbola narotsaka iny hevitra hoe ho arotsaka ao anatin'le basket fond ny kitabombola sasem zany io resantsika io manahoana ny vola bon tsika moa tsy nisy LFR ny LFI aloha zany basy iresantsika ny amin'ny 40 milliards d'ariary narotsaka ny fanjakana zany rehetrarehetra zany fepetra ary ny tena tsy adiny de hoe manahoana ny any am'le hoe andraisany rehetra anjara ihany koa mangarahara ilay fifidianana toka ny zavatra tsapako aloha amin'ny fomadiona Madagasikara dia ataoko hoe tsy de tena manana fahavonona loatra hiatrika na hiresaka makasika ny fifidianana zany malagasy amin'ny ankapobeny mampalahelo zany satria tena zay ny fahefana faratapony ananany amin'ny demokrasia zany satria ny problème na Madagasikara efa nihoanina tamin'ny herinandro zao nitadiavina androany io zany tsy hoe nihoanina androany nitadiavina androany fa le nihoanina tamin'ny herinandro iny nitrosaina de tadiavina androany de aloha de ohatr'izay foana zany na Madagasikara de mihinana aloha de mandoa koa zany hoe tena sahirana roa re malagasy na Madagasikara zay zany aloha de tena hoe mila jerevana ny fomba ahafana mamahan'zay mba ahafahany isina hoe égalité amin'ny fifaninanana zany satria io zany de nataotsika hoe isy ny resaka plafonnement sy ny sisa zay ianao miresaka an'ireny foana dia mbola sahirantsika amina rafitra fanaraha-maso na contrôle zany amina fampiasam-bola zany satria afaka samy mampiasa-pasa any amin'ny fokotany eny nge déclaration hafa nanihitrantsika iny mbola système déclaratif hatramin'ny androany ngamo zay tena marina miditra aminao ny lazainao io fa de hoe iaho mampitany zao tao de zay nanaovanao advarce amin'ny contribution de Madagasikara de misy advarce le contribution io fa zao de reniko anao hoe eo amin'ny lafin'ny rafitra mpikarakara indray sao aloha ny zavatra tsapako Gasikara mitady ampiseho endrika ireo mpikambanao anatin'ny mpikarakara zany fa hoe manana honnêteté ary tena manana koa ny impartialité zany sy neutralité zay zany zavatra hitako miezaka zany zareo le midina ny fotony izy de miresaka amin'olona de hoe nay de tsy miandany nasana zany nefa na averiko foana ny ahiahy sahiavanana ary ny samy ahiahy olongaiky nametraka ahiahy io ary indrindra moa zany fatatsika fa nanirafitra itsara anazy koa zany misy ahiahy zay rehetra zay oa zany na Madagasikara de fepetra daholo zay de zay ny sin'le hoe dialogue ianao rehefa mbola andeha hiditra anaty dialogue na fampiresana ka tonga de midikte mialoha de sahizy koa zay sahazary an'izay fa hoe alao fotsiny isy aloha le dialogue loha sy fampiresana de hoe sika mahita ny hoe président aloha de tsy maintsy miala raha hirazaka amin'ny septembre kely sisa tsy maintsy hiala iaho saba te podipody amteo koa hoe article 42 sy ny tany fa raha tena marina moa de fa te sahizy koa fa hoe rehefa tena nampandrosoan'ny firenena re sanisy ny adevy zany roa tanyvoaka io raha tena nanaza ny tenin'ny fanomezana tamin'ny olo tany koa fa raha hilatsaka moa zany de mametrapetrana sy latsaka moa iamiteo ia moa zany de mahitahita n'izay sary zay tanao ohatra ny Macky Sall io de référence ny président io na ina resantsika de zay de ia mahita hoe misy groupe manosika amin'ny président any amin'ny farany hoe vitao mandat dia moa zany de zay koa efa niteneniko zay vitao namany mandat mba manao passation zany amin'ny 18 na 19 janvier raha efa consommé io fa vita io fa de zao vitao mandat de aleo ny mifampiresaka de olona satria ane tadio tsara fa raha nisan'ireny hoe pacte de responsabilité reny ane tsika moa zany de olona tena manabaraka vatany tsika mpanao politika ataoko tsika foana moa zany na de tsy anatin'izany tena amin'ny tsy fanajanany sy ny fanaovana betsaka foana inga zany hatramin'ireny Dakar de reny petapeny zavatra ifanarana agny de miova sy tonga amin'ny 13 mai de miova koa aza manao an'izany tsika fa rehefa misy zavatra ifampiresana andaminana firenena raha tena tia tanindrazina ao atsika dia mijery ny malagasy
ary zay mba hafatra taoko aloha na Madagasikara akoatriny zakonao hoe ny fepetra tsy tena feno nefa rehefa tena irosoana de lao irosoana agny de samy miassume ny andraikiny fa zaho na Madagasikara anizanizy ary zaho anisan'izany raha miteny efa tia ny tanindrazako nefa misy mpiray tanindrazana amiko noho ny heviny noho ny finiavany mba te hiaro ny fireneny de apahoriana gadraina aza miteny tia tanindrazana zany ianao fa ny olona reny migadra ty aminao nalainy any colonel François Philippe ary mbola sika ho avy tety ny ministre ny raharahambahiny satria mbola tavela eto i Paul Rafanoarina zay metisy io moa zany de iamo manana zavatra be dia be afaka zany fa maninaka eto janona eto ino mitsanona eto be dia be satria mba mame ohatra ve ho an'ny mangarahara na ho an'ny malagasy ny amo fa makafaka na Madagasikara sy voatery ho avy vérité absolue fatatsika nefa anisan'ny tena niteraka ny olana io ane de tam'le hoe endrika hoe hande amola-vola gouvernement de olona io ane natao PM zay ny zavatra misy ary ty fitoana ty de vofatipatotry ny lelan'iny betsaka satria de niteny nge raha lasa reraka hoe taiza moa nafantarako zay Paul Rafanoarina izy fatao amin'ny président nafantarako an'io président milaza hoe tsy nalalan'io avy eo nefa io olona io koa voatonona zao moa zany de tonga hatraminy hoe sorana be da be ny ray aman-dreny olobenay regny mosinairo don zanak'olona olobenay fa nanaza teny izy ary nametraka fialana mihitsy izy nampahoriana izy noho ny zavatra zay sy nieritreretiny sy nataony akory io moa zany de nitononona hoe mpanosaina anazy karaha minamana amin'olona zany ve de hoe mieritreritratsy androany moa zany de hitatsika hoe ay zary le izy ary ay zary zay lazaina fa Apollo 21 ina ary le izy eo fa ny marina zany ny konikonina an'io de misy ekipa zany ary ambadika ry ekipa tsy te hanosika ny président makany am'le fanarahana ny engagement zay nataony tany amin'ny la France satria le prime ministre mikehitriny dia anisan'ny tamin'ny vanim-potoana na PM anazy ny siny ilay fifampiresana tany Russia am'le corps de partenariat militaire tena naovana sorona le MDN ka nesorona teo le MDN zay olona anisany mba tena mitondra anjara briky lehibe tamin'ny réforme tao anatin'io tafika malagasy io olona ay koa zany avy anarazoa ay koa zany de mamiriariany zany fa natao sorona satria anisany miaramila anazy amin'ny maha izy tompony andraikitry ny fiarovana de izy no hoe ifampararana ny anazy moa zany de lafiny hoe satria hoarovana ny firenena fa reka fiarovana ny azy fa ny sasany andraikitra politika ny maha prime ministre de misy ny ambadika politika voatazona moa izy hatramin'ny androany arabaina anao ray aman-dreny ary mihoatra ny record arabaina tena arabaina filoham-pirenena basao agnay rehefa misy ny fanapohana champagne amin'ny fankalazana an'izany fa na inana zavatra nitranga aloha de mba voatazona le izy ina moa tiako taloha moa zany de zay eo io olona manana anjara briky betsaka momba ny tantarana Madagasikara ary fantatra koa fa dia tamin'ireny fotoana reny nananana fa mpandrarano volamena izy manana andraikitra ngeza be na Madagasikara ilazako ny secret arao amin'ny fifidianana ho avy eo de asa mba afenipenitsika amin'ny olo fa zao fotsiny hoe omeovana ny malagasy ho aloha ny volamena ny graphite ny lithium zay mandeha malaza be amin'izao fotoana zao zany ny enjeu amin'ny fifidianana eo de aza mity le firenena fa rehefa misy fanarana de ataova mangarahara afahany malagasy tonga de aza voa malagasy raha afaka metinao fa nahoana no enjeu amin'ny fifidianana an'ireo reo ve zany no atao takalo am'izay famatsim-bola sa ino le hoe takalo moa zany ho an'izay manakalo sy mivarotra ny tanindrazany zany fa na tiatsika na tsy tiatsika zany dia manana otrika rena betsaka tsy hitanonoa amin'ireo zavatra nresana teo reo tsika vola or graphite lithium reo zany le izy reo na Madagasikara zao ny zavatra misy ka Madagasikara be da be ny anyreny de io na fahitatsika re zany zao reny le hoe ny ina ty ny fasemainty sy ny sisa zany maro samihafa zany ny chrome etsetra fa tsy voatrandraka araky ny tokony ho izy ary tsy makany amin'ny firenena malagasy ny tombon'le izy na Madagasikara zany fa lasa commission'le olona zay mifanaraka ao fa zao rehefa tena manana le finiavany tsika Madagasikara nampandrosona ao dao tsika metraka vina hoe 2024 hatramin'ny 2040 de mba malagasy mba toy zao ny farim-piainana raha mba hoe malagasy atao na Madagasikara enao eny na Madagasikara manao graduation amin'ny université androany de vo maika ny sola sy eo vao tena manomboka ny tena koba satria ho iary fo may verina donto satria tsy niasa ny zavatra ny anarana tsisy setra fa na normalement ena hoe za manana master 2 professionnel iasa tonga de zao zany zao mety karamako de anambady am'izao taona zao mavita trano afaka manao vinavina zany ve ny gasy
de tsika zany afaka mampanofiny gasy an'izay amin'ny tena izy hoe raha ohatra ka tena voatrandrakytsika araka ny tokony ho izy miaraka amin'ireo mpiara-mombonantoka zay manana finiavana sy manaja ny engagement ao anatin'ny bokina ndraikitra ny cahier de charge mangarahara misy ny transparence dia hatrany amin'ny 2000 gasikara tena amin'ny tenanao 2040 Madagasikara andrandray ny osean'ny indianina ty firenena ty raha manana maso mpitondra manana an'izay finiavana zay tsika 2040 ozy aminao zay zany hoe reo tsy hoe amidina takalona Madagasikara fa zany de misy olona mety io nataony karazana hoe ahoana zany hoe fifanarany hoe amatsy vola ny olona de ataony campagne de nasy vola be de rehefa eo am'izay de alainy olona ny azy fa aloha mba tsy zay le izy fa miosehatra profany ana Madagasikara ny tsy fanomezana permis ny malagasy ange tamin'ny fitrandrahana rena teto ange sy ny fanididina sy ny fikiazana ny fomba famoahana na sy ny hoe droit de sortie interdiction na exportation légale reny ange de endriky famonoana amin'ny malagasy satria tsika de malala fa mivoaka foana le reny ary ny vazany milaza antsika an'izany matetika ny mpandrara madinika moa nisany tena zany le malagasy tsika zao mahita an'ireny reportage zeny de misitry na tunnel ny lakaka any de mamono tena manao sacrifice nefa ina zavatra azy eo 400 000 ariary 1 million d'ariary tena chance zany hoe tena tonga de mahita hoe mba mahita miliara ny malagasy zany vitsy zany ary hoe olo mamono tena de mbola mpizalijalianao ihany na Madagasikara ny olombelona ny arena zay ngamba niany tena tiako tenena ny olombelona ny arena ary fanomezana ny olona hoe olombelona isapatana misakafo isam-piarahamonina miaina milamina vivre en harmonie vivre en paix satria tokony groupena olona mitovitovy intérêt mifameno zany zany eto amintsika ny problème zao na Madagasikara nge lasany samy malagasy mifampivarotra manangana épicerie de manangana épicerie de mitovy ihany miditsika de anao aloha mividy amin'andro any de anao mividy anao rapesy de ino zavatra osan'le film tamin'ny malokila fa tena mena sehatra izy ary averiko tena marina tokoa fa tsy tokony ho tsenjery resaka décentralisation io zay takin'ireo solombavam-bahoaka reo mahafantatra an'izany zareo fa ny fanapa-kevitra any fotony de tena miteraka fampandrosoana lehibe ka miakatra ho lasa toe-karena fiarikarena aty ambony izy finiavana politika satria misy fahefana miala mantsy ao anatin'le izy satria hitanao ihany ty centralisme fort ka raha manana finiavana de manana olona manampaizana sy manana vina miaraka amina politika mazava tena teneniko anao hoe ny politika mahakasika ny macroéconomie ho eto Madagasikara tena reo arenantsika reo zany mazava ny izy tsy arevana tsara ny lalàna sy ny texte zany ina ny anjara izy ny anjara izy zay nena dina farany teo hoe mbola niaty koa zareo hoe aleo ny 1,5% ihany makany amin'ny collectivité fa ny aty centrale koa mba mila velona tsy manana politika sy vina mazava nytika zany fa raha manana politika vina mazava izy de be tabe ny zavatra mbola ahoany ny resaka industrialisation na Madagasikara industrie reny so tsika saika anao anaranao le Gasikara mo fiarakle orinasa na Madagasikara de mba rariny ve zany na Madagasikara za tsy hoe fahalainana vahiny fa kosa ianao ve mividividy de manatsonika vety Madagasikara de manafatra olona avy any Philippines na manafatra olona avy any Inde ve nao manafatra avy any velany hiasa am'le orinasa mpanatsonika vety Madagasikara nefa ny via avy ato aminao tsy afaka atao malagasy ve zany na ataontsika vahiny ary le mpandrara ka zany ndray manko politika mpanjakana ny tokony mametraka ataoko terre manko izy par rapport resaka industrialisation resako aminao teo hoe tena azo atao tsara zany ary industrialisatsika io akoatran'le industrie rurale le ataony isam-pianakavinany industrie vaventy rehefa amin'ny resaka macroéconomie tsika na Madagasikara zay industrie douane io zany io tsika manana port za zao tena mahita am'izao fotoana zao mialatsina na Madagasikara aloha fa amin'ny fotsy miangatra koa aloha mba objectif be amin'ny tena ty hoe mandeha tsara kosa aloha le rafitra le petsaka le malagasy nyfantana zany PMF zany fa mandeha tsara le izy ary hitako hoe tanao mandeha le hoe ino moa ty le hoe apport à gestion autonome de ohatrany porany tamatavy zany hoe maleo tena dia raha ampitomboana ny port eto Madagasikara de jerevina aiza ny toerana tena asina port de amin'ny resaka fandrarana vaventy na Madagasikara zany tena miteny anao akoatrany hoe ny malagasy lasa miarina ny farim-piainany de lasa consommateur tsika ne ny tontolo ny fanjifantsika malagasy tsika gasy tena mpanjifa zay moa tonga ny hoe efa sisany entana avy any ivelany eny alefa ty satria tsika ambany fa efa mividitsika fa rehefa tena manjify tsika de manjifa ny entantsika gasy aloha tsika vita galagasy de avy am'izay koa ny malagasy manondrana any ivelany zany fa teto zany maika anondrana foana tsika de ny faikafaika ny entantsika malagasy any sisa no antsika manondrana resitsika de le tsy lefa ratsiratsy sisa no antsika zany fa le aloha mba ho avadika vola
de fa rehefa tena mirafitra le politika zany makasika an'izay tenenkonao ekonomia vaventy zay de tena miaina le firenena azo ampandrosoana tsara Madagasikara na Madagasikara ary azo atao levier ho fanohitra zany fampandrosoana io ponina atsika marobe mizarazara amina fiaviana maro samihafa ny zavatra anankiray fotsiny eo amin'ilay resaka fampiasam-bola satria miresaka an'izay nanao dia aroroto kely ihany hitantsika io kany ny ataolanary io zarefo mantsy ary ianao moa samy mieno amin'ny mampanao gazety mieno ny version avy any amin'ilay orinasa mieno ihany koa ianao ny version zany na avy any amin'ny fanjakana fa ndraindray ihany koa tena hitanao mihitsy hoe vometsika le orinasa de fa mandeha aloha ny écolazy mandeha ny vola kely na tompon'andraikitra ifotony io mety olom-boafidy io mety olom-boatendry isekilany ihany koa hitantsika ihany koa nefa ny cahier de charge zany amin'ny resaka isanjato ny vola miditra na amin'ny kitapo-bolam-panjakana na mandrehetra rehetra eo ihany koa zany reo le vahoaka any an-toerana ka ny tiako tenenina hoe eo amin'izay le fomba fiasa amina resaka fandraisana ny mpampiasa vola avy any ivelany tomanko zao ohatra ny hoe fitrandrana vaventy fa misy an'ireo le mpampiasa vola rehetra reo satria nareo ary matahotra ho eto amintsika satria tena business ny eto amin'ny tanàna ary misy olona nanangana orinasa eto fa vao mandeha fotsiny hoe soni fotsiny mbola tsy fanomezana lalana ary fa ahafahana manao ny étude de fa hoe omenareo an'izao de mandeha ny soni na tsy fantatro ka eo amin'izay pratika politique zany sy ny zavatra rehetrarehetra manaratsy endrika atsika ihany koa mantsy zany Madagasikara aloha teny anao fa zany de tena zavatra mampalahelo ary marina zany tena zany tena marina zany ary betsaka ny tranga ohatran'izany fa averiko foana tena ilana tena toetsaina tia tanindrazana tsy misy olona tsy tady arena ho anazy zany Madagasikara za tena miteny anao an'izany za mila vola ianao mbola nahita teo fa ao ambadika ao amin'ny salon ao ny zanako efatra ny zanako mila vola fa tsy izay ny atao hoe mitanantandrazana mahafantatra tsara ny malagasy ny mety hoe akapobe ny Madagasikara amin'ny arena misy eto zany hoe Gasikara io resaka hetra sy haba io lasa io no hameriverezana say malagasy fa hitanao eo amin'le fifampirarahana eo amin'le anjara hareny malagasy zany le part de dividende ao anatin'izy raha ohatra zany hoe raha ataontsika mamokatra 1000 milliards de dollars ohatra dia ao anatin'ny 1000 milliards de dollars ohatrina ny fanjakana malagasy fanjakana io dia hitanao mihitsy zay moko le resantsika hitanao rehefa tonga ao amin'le fotony le izy le miteraka le outcome resakanao atao le hoe fiovan'le toetra hoe tena hitanao hoe lasa zao matony ao fort dauphin na Madagasikara hatramin'izay tsy tapaka ny jiro de ny QMM namatsy jiro ary solika fotsiny no ataoko hoe ny atony fanjakana fa tena hoe caignan tamin'io resaka QMM io ny fanjakana izy mamokatra fotsiny tsy maka vola izy zany zao endrika anankiray impact na Madagasikara dia eo koa le hoe mamisy asa miforona ny olana nge rehefa nandeha io niakatra be le vidim-piainana tany nany rehefa ny pouvoir d'achat zany tsy miova fa le fizarana an'le arena de le fizarana an'le arena ao ifotony fa tsy le hoe le tsika manko miadevitra hoe restorne resaka défense fa tena le dividende de impliquena le olona ny fotony zany zao de tena Madagasikara tena marina le io le asain'zareo micontribue amin'ny rent-13 io ny QMM tena marina QMM marero tokoa de mavita ny rent-13 io ary zay mbola teneniko hoe za zao mitena anao nataontsika samy mandrotsaka cotisation tsy 10% kory fa cotisation kely amin'izay vola azony zareo amin'io resaka inona ty clivage sy ny vato be da be ao kiala mavony io ny pitrandraka ao zany zay tena mandeha be le izy ao ny mica canalitium ao ny améthyste ao ny tourmaline raha zay olona amin'ny taonina ny vato ao efa nrarana zao tsy mahazo mandeha ao ny camion be mandeha fa raha samy manao cotisation tsy resaka fanjakana fa raha samy manao cotisation satria nahoana le olona mpitondra ifotony manao an'izay asina barrière de manao cotisation tena azo lazaina koa hoe na tsy mamboatra lalam-pirenena ary le izy mba vita terrassement farafaratsy ny reny 42 mba misy gravion mambolatsa-datsaka iny satria na reny camion reny fotsiny tena nareo isaky mandeha vita de mitondraka gravion kely de alasao amin'ny bainina eo de mandatsaka kely eo ohatra Gasikara tsy haiko ohatrany hoe miteniteny fatany via zany teny zany azo atao mihitsy zany le mampandroso rehefa misy tombony ho an'le olona ao ifotony le izy ary hainao ny mandrindra
miorganiser an'le fiarikarena sy ny olombelona ao ifotiny ilana olona manana vina oa zany sy olona resy lahatra tena manana conviction ampandroso Madagasikara ataontsika zay le volonté politique sinsisy fa io rehefa mipetraka ny lalàna dia ajaina ampiarina de le olona maso le toerana koa afaka manao mihoatra no iny fa maninona moa tsika zao mialatsina aminao a Gasikara fa maninona moa ianao mahita hoe Jao Jean voafity indimy mamiototra reny olona hainy mikirakira ny fiarahamoninao tena fantatra zany za zao moa tena anao fa ianao moa fantatra zany fa ninidina hoe mba tsy anamaloko ny fandalantsika tsy antana amboloana fa any andalany akatra ty Antananarivo moa zany ano maty ny Jodako vatiny anabaviko tao ambositra sy Sandary moa zany santanao tsy arin'olona paralysé tao le Jodako zany fa tsy na tsy arin'olona ianao zany rehefa manao zavatra tsara amin'ny fiarahamonina na isam-batan'olona ianao matoa misy reny hoe ry polisia nanao niantrany tsara de menao récompense menao prime raha ny isam-batan'olona tsiraray ao anatin'ny fiarahamonina io masitraka avy amin'ny arena avy eo aminazy de samy mba manatsaratsara zay manodidina azy hoe zay ny teneniko hoe za zao mafantatra mpandrarana ny Fianaratsoa zanaka ny Fianaratsoa de vetivety analala hoe 700 ny isan'ny mpiasany mamboly io raha misy olona analiny zany ho ato anatin'ity faritra Mahasandrambony ty mampiasa olona 700 nataontsika 10 000 fotsiny de atao fois 700 zay 7 millions zany ny asa ao Fianaratsoa amin'ny olona rayal manana fiarina tsara raha ohatra ka haitsika ny mandrindra ny arena sy ny olombelona ao aminy tena apetraka eto ambona tabatra izy namana Gasikara androany apetraka eto ambona tabatra izy ho androany fa azo atao tsara mampandroso Madagasikara tsika aza manao débat amina zavatra familiviliana zao sinsisa fa averiko foana ny résultat sy ny impact zay no tsaraina ina ny vokatra ina ny impact an'izay ara-toekarena ny olombelona ny harena voalohany miova ny toe-tsain'ny olona tsy manary fako entsony tsy mamakitra antsony tsy mangalangalatra tsy mitorotoroka fiarena an-dalambe antsony tsy manao kidinapinina antsony sinsisa satria nisy fiarekarena nahazo asa izy sinsisa zany a ny endriky ny fiarahamonina mirindra sy milamina entin'olona manana farenitsendahatra sy tia tanindrazana ary tena malagasy Eritina Rasoa Maramanana diza rehefa tapitra ny fotoanatsika efa ora ray sasany tapitra koa izy na dia zany natra zany zany efa afaka mbola ampiana jura ihany zeka angalao jura raha ohatra ka satria mbola manana anjara atao hoe teny famarana ny anao a afatra na fampitinana na manisy sabatra kely no mananao kanefa tsy natanitsika taranatan'ny fandarana fotoanan'izao topoka ny voalohanteny aloha dia fotoana zao ifoazatsika malagasy tsy resaka ady hevitra tsotsotra hoe manana nationalité sy tsy nationalité fa ny fetraika ny tena fitiavan-tanindrazana zao no ilaina ny olana rehefa diso mahantra loatra isika de very eo amintsika ny fitiavana nefa de zay moa niraray antramy voalohany na ny mpianaka azy de tsika fa misy hoe ny vononony zana noho ny reny mpianakaviana tatsy ny rainy ihany no namono an'ilay zaza tatsy no ny fahasarotam-piainana sy ny fantrana de misy aza moa de hitatsika resy fotoana hoe de misy hoe mivarodrana hony resy loatra ao anaty fantrantsika no zany zava-misy zany ka zao fotoana ifoazatsika malagasy afahatsika mandinika sy manapa-kevitra amin'ny ho avy tena acteur principal mpandray anjara fototra amin'ny fandrosona tsy fandrosony firenena izasy ianao fa tsy mpijery na mpitazana misy nataonareo hiraka ho tahaka anay mba mety mba mitondra zay hevitra kely arak'izay mba kely bitika mba fantatra mba hitondrana fiovana iny fiarahamonina hanokafana ny masom-panany manatsaina rehetra ka ho avy zao ny fotoana ataovy tsapanao mitempo ao anatinao le mahamalagasy anao tahio ny ategna ho agnaibesyleo zay fa ny an'olo sa omeny sa ho lasa fransay na ho lasa amerikana na ho lasa argentin na ho lasa vénézuélien sy ny sisa anao fa safidinao ny nangataka an'izay re hoany anao dia hazainao koa zany safidinao zay fa rehefa tena teo malagasy anao de ampandrosonao ny taninao amin'ny fomba fisainana malagasy hoe trano atsimo se varatra zay tsy maleky alofana songofonao songofon'olo marary anao marary ny olo tsy zakako zao raha za manana be de be
misy olona tsy mihinana hitako tsy mahazaka an'izany zaho moa de za olo kamboty mbola kely sahirana no mba napiapian'olo de mba miezaka am'zimba kely raha manana roa ahoko misy tsy manana tena mba miezaka manome raiky zay endrika anankiray fitiavana ny tanyrazana ny piray tanyrazana salerazana efa maty ine fa ny velogna no mifanasoa mba ho laza tsara ny razana efa maty ary zay averiko foana amitsika rehetra hoe zaho zao raha manao politika na Madagasikara de zay tena aleoko mihitsy efa teto antena zay aleoko mihitsy tsy makafahefana raha izany nankalamba hoakanao fa reo zanako ao reo Elsie, Hop, Joy, Roots de mba tiako ho any afarany reny zanak zarefa taranak zarefa de mba ohatr'izay tsika mpanao politika rehetra ralahy mongo e fa tsy taranaky le mpamadika le malaza be le nisoatako mihitsy hoe padesme traître tam'izany fotoana fa mba taranaky n'le hoe nanasoa de mba zay ndao atao fisainatsika ndao mentsika hasina ny malagasy aloha afaka mitrandraka eo amintsika ny vahiny fa apetretsika amin'ny fepetra hanasoan'ny malagasy ka raha misy orinasa mitsangana de mba ny malagasy aloha raha manana an'le profil ny malagasy eo toerana de malagasy fa tsy hoe orinasa sinoa mboatra lalana de hatsamina chef de chanté de afarana avy any Chine de malagasy nianatra bâtiment sy nianatra travaux publics de mijery flora misirritra fotsiny fa ny malagasy aloha makasiraka indrindra eritina rasomanana ty zaref nanaiky nasainy fandarana tamin'ity alina ity tompoko zanatry zany efa io mifanampilazio anao zany sady mba hoentinao ihany ko zany ho an'ny ankizy makasiraka indrindra tompoko misaotra bakatelina ny Real TV Madagasikara dia matoky sy mino ah fa misy ny sehatra ary zay ny antena apresiako tsy mahasoatsika koa ny andeha hoe anakambo de anatosatosaka vola fotsiny hoe isarasara vato de ho marobe ny kandida andeo tambatra amina hevitra anankiray mety mifanakaikaiky ny mitovitovy de ametraka fepetra iza ny candidat mety ho rassembleur iza ny leader mety ho rassembleur ka mafeno an'le fepetra takina avy aminao tsy hoe takina hoe zao ny profil zao fa za tena miteny atsika fitiava-tanyrazana zao ny ilaina ary olona afaka traduire ny eritreritry ny malagasy ho lasa asa ho fampandrosoana de zay ny zany ankatako atsika hoe andao tsika iseo rassemblé amin'ny olona rassembleur hampandroso marina ny Madagasikara manome vahana ihany koa atsika malagasy zay mielipatrana miran'izao tontolo zao fa tsy ampiasaonina amin'ny hoe diaspora hifidy zao ary ny malagasy ary moa sahirana ko diaspora aveo sa vita na ny ordinateur ny fokotany ny fianarantsoa ary moa sa vita ny fokotany anakiraiky ny tokanana ambodina sy ny ordinateur sa mihidy ao sa miasa zany efa sa izy koa de ny irariana zany mba ho tonga am'izay conscience sy zay le hoe conviction collective zay tsika fa resendahatra iraisana de mba sahitarika anareo amina lalandiso agnay fa mba hitonareo amin'ny lala marina de ho avy ny sy koa zay ry havana aty asika de agny avy asika zay mangasiraka indrindra toko isorana ihany koa tsika rehetra tany tokantrano niaraka taminay hatrany farany tamin'ity alina ity mirahary toromasomamy fandaratsika manome fotoana ho amin'ny rahampitso indray veloma toko Matezatol manolotra anao iro amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary.